Hetsiketsiketrany kosa ireo tanora eo anivon'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito misy koa mantsy ny hetsika na mitondra ny lohateny hoe tanora mizara fahadiovana ary tafiditra ao anatin'izay indrindra dia misy ny asa fanadiovana izay nataon'ireo tanora eo anivon'ity fiangonana ity asa fanadiovana tanterahana manerana an'ireo boriboritany enina eto Antananarivo. Tanora manodidina 700 eo avy amin'ny fiangonana Adventiste manaja ny andro fahafito no niparitaka manerana ireo boriboritany miisa enina eto Antananarivo nanatotosa asa fanadiovana. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe tanora mizara fahadiovana izao asa izao. Isan'ny nahazo tombontsoa tamin'izany hetsika fanadiovana izany ny fokotany Anosibe sy Anosizato. Ny tanora Adventiste dia mandray anjara ao anatin'ilay fitondrana fanantenana ho an'ny tanàn-dehibe ka amin'ny renivohitry Madagasikara eto Antananarivo zany no nanaovana le hetsika hoe fanantenana ao Antananarivo. Dia maro ireo hetsika ny tanterana ao anatin'izany fizarana rivotra madio fa androany zany dia mitondra fanantenana fa azo atao tsara amin'ny manana Antananarivo madio dia nanadio nandray ny anjara biriky ny tanora Adventiste amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo. Eto amin'ity toerana ity zany zao tsika faritra Anosizato dia ny zone fahafiry zany ny grand zone 10 zany zao nandray anjara an'ity faritra ity ny arrondissement tsirairay avy moa dia samy nanatanterahana ka ny arrondissement andry zareo zany dia amin'ity faritra Anosizato ity. Nanangana fanariam-pako ihany koa ireo tanora avy amin'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito teny Ambolokandrina. Somary atao madidity anaovantsika composition. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ihany koa izao hetsika izao. Tamin'ny alalan'ny asa fanompona amin'ny maha olo-pirenena azy ireo tokoa no nampisehoan'ireo tanora ny fitiavan-tanindrazana.